Nandrika ndra teny Ambohimangakely vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tamin'ny omaly alina. Araka izany ary dia telo namoneny tao anatin'ity lozam-pifamoivoizana ity. Nisy ihany koa ny naratra mafy ka voatery nahiditra hôpitaly faraka izay haingana. Olona telo ny maty, olona iray nentina teny amin'ny HGR-ny Ampefiloha, mbola eo anelanelana fahafatesana sy ny fahavelomana na koma amin'izao fotoana izao. Io no vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga teny Ambohimangakely hatrin'ny tamin'ny 12 alina omaly. Mitondra fanazavana ireo nanatrika ny lozam-pifamoivoizana. Dia efa nandeha nanao zigzagy an-trano dia taitra zahako dia niteny hoe misy tomobile tsy milamina izany vao tsy tapitra ny teniko midofotra tamin'ilay pilieny tamboho izy dia mandra-pitsokako sifle nanao totika ny lohany dia nanao marche arrière dia katatsy amin'ilay antsa izay no tena fitsehoany dia mandra-pahatonga ny olona dia ny olona dia nahita le hoe namonjy an'ilay tomobile ny latsaka fa tsy hitan'ilay fatin'olona teto ny ray dia teto koa misy anankiray nianjera fa le teto izany mbola dans le coma dia ny ray indray tetsy amin'ny tohatry ny pharmacie. Firy izany maty hatramin'izao aloha ny elo dia telo. Le tao anaty fiara hatramin'izao. Izay fantatra fa nisy sikirina koa tao anatin'ny fiara mandra-pamohan'ny vavahady. Ankoatran'ilay telo taty ivelany izany miaraka amin'ilay ao anaty fiara. Raha ny tena marina aloha telo aloha ny tena izy maly alina telo fa raha ny fitsahon'ilay olona dia hoe enina satria maty le chauffeur sy le chauffeur. Le chauffeur maty izay ny tenin'ilay olona fa tsy hitanay fa lasa nentina teny amin'ny HGR aloha fa tsy fantako na maty le chauffeur na tsy maty satria fa tsy tompony tenany intsony izy nibatena tamin'ilay Land Rover teo alina. Ary izy iny alina tamin'ny Land Rover n'olona teto tanàna eny. Izy io satsy mitondra. Mitondra entana satsy mitondra. Tamin'ny 2.5 sasany teo ngamba amin'ny 2.5 sasany io. Satria fa natory izay na eny sahala amin'ny bomba be tamin'ny vavahady dia mezera ty fotsiny ilay moramora. Araka ny fanampanazavanany menanay dia efa nahatratra enina ny isan'ireo olona niaran'ity lozam-pifamoivoizana nitranga teny Ambohimangakely ity. Nosintomina avy ao anaty fiara ilay mpanamory sy ny mpanampy azy ary ilay mpandeha iray hafa izay vehivavy raha ny fanampanazavanany menanay hatrany. Ny fametanina ireo mponina teny an-toerana ifamonjena aina nandritra ty voina nitranga ty.